Fifaliana ho andray ny miarabantsika rehetra ao anatin'ny tokantrano Tahian'i Jesosy 𝗽𝗀𝗡𝗢 pasteur Rakotonirina miaraka aminao miaraka amin'ny Mctv amin'ity anatin'ity fandaharana mahafinaritra ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anomboantsika ny fandaharana dia ndoneo jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny �𝗃 fa 2:20 dia ny andininy faraka amin'ny 20. �𝗃 fa 2:20 dia ny andininy faraka amin'ny 20. Izy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifankazara 𝗍𝗍 dia hiadana ianao, izany no atongavany soa aminao. Mifankazara 𝗍𝗍 dia hiadana ary izany no atongavany soa aminao. Ry havana, etsikely inona mety mampiasa ny sainao? Inona mety malatsaka ny ranomasonao? Inona mety mampitanondrika anao? Inona mety mahakivy anao? Sisy ny ten'Andriamanitra mifankazara 𝗍𝗍 dia hiadana ary izany no atongavany soa aminao. Ninona zany zavatra mety makivy, mareraka, mampilatsaka ny ranomaso, mampandohalika, makivy dia tsotra mifankazara 𝗍𝗍 dia hiadana. Tsy misy fiadanana azo avy amin'ny harena, tsy misy fiadanana azo avy amin'ny vola, tsy misy fiadanana maharitra mandrakizay ankoatra ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany nahatonga ny ten'Andriamanitra izay nivakiantsika teo hoe mifankazara 𝗍𝗍 dia hiadana. Dia hiadana ve ianao? Ianao, za tsy mba mety manam-pifaliana, za tsy mba mety mahatsapa fiadanana, tsy haiko hoe aizana. Zao tontolo zao aza mitady fiadanana any amina karazana fety, any amina karazana hetsika, fa miteny marina aminao tsisy fiadanana hita any, na tsisy fiadanana ihany koa maharitra any, fa ny fiadanana maharitra, ny fiadanana tena azo antoka dia ny mifankazatra amin'Andriamanitra, mifankazatra 𝗍𝗍, miaraka amin'Andriamanitra. Ny atao hoe mifankazatra ry havana dia tsy hoe vao mifankahita dia salama, fa ny atao hoe mifankazatra dia miara-monina, miara-miaina. Rehefa miara-miaina amin'Andriamanitra ianao, rehefa miara-monina amin'Andriamanitra ianao dia ho hitanao, hoy Jesosy Kristy, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako aminareo. Izany fiadanana maharitra mandrakizay izany indray no mandondona eo an-tokantranonao androany, mandondona eo amin'ny fiainanao androany, ary ny soa rehetra dia azo ihany koa avy amin'ny mifankazarana 𝗍𝗍. Ndao tsika hiara-hiaina amin'Andriamanitra, ndao tsika hiara-monina amin'Andriamanitra, ndao tsika hifankazatra amin'ny bebe kokoa, na amin'ny alalan'ny vavaka izany, na hira fiterahana izany, na ny fanaovana ny asany izany. Eny izay rehetra mety ho eritreretinao fa fomba fifandraisana amin'Andriamanitra dia amafisy indray izany androany, ampitombohy indray izany androany, fa ndao hifankazatra amin'ny bebe kokoa isika mba ahatonga fiadanana eo amin'ny tokantranonao, ahatonga fiadanana eo amin'ny fiainanao, ahatonga fiadanana ao anatin'ny fonao. Betsaka ny olona no mitebiteby, noho ny olana ara-pitiavana, noho ny olana ara-piainana, any am-piasana, eny an-dalana rehetra eny. Rehefa mijery ianao dia betsaka ny olona miasa saina, betsaka ny olona to hita misoritra any amin'ny tava fa misy olana ao anatina fahoriana, fa tsotra ny vahaolana izay omenanao androany, ary vahaolana maharitra efikasy dia tsotra ny fifankazarana amin'Andriamanitra. Ndao hifankazatra amin'Andriamanitra bebe kokoa, ndao hifankazatra amin'ny tena fomba miavaka izay mbola tsy natao mihitsy, izay mbola tsy niainana mihitsy, fa ho hitanao fa ao aorianan'ity fandaharana ity, raha ho ataonao izay rehetra nampilazain'ny fanamasina teto dia atsapa fiadanana ianao ao am-ponao ao, atsapa fiadanana ao amin'ny tokantranonao. Dia ny amaranako azy dia tsotra ho tonga ao aminao ihany koa ny soa rehetra rehefa mifankazatra 𝗍𝗍 ianao. Inona ny olana, inona ny andrasana, inona mbola ametrarana fanontaniana, fa andao hiara-monina, hiara-hiaina, hifankazatra, hifamatotra amin'ilay 𝗍𝗍 dia Jehovah Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany.
ainy aza ny namorona an'izao zavaboary rehetra zao dia zay manahirana anao ve tsy ho ainy. Ozy izy ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Tongava soa eo amin'ny fiainanao ny fiadanana, tongava soa eo amin'ny fiainanao ny zavatsoa rehetra, ary tononay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy azon'izaniza sakanana io rehefa tonga eo amin'ny fiainanao, ary tsy ho voasakan'izanizy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahian'ny Tompo daholo indray. Makasitraka.